Eny ary dia faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako amin'izao ora sy fotoana izao. Sotrantsika tsirairay avy mbola manaraka tsy tapaka ny fandaharana na any amin'ny YouTube izany na amin'ny Facebook dia mankasitraka antsika tanteraka ary inoko fa hitondra fahasoavana ho anao indray ity fampianarana androany ity. Andeha ary tsika aloha mamaky ten'Andriamanitra mialohan'ny hirosoantsika any amin'ny izay lohahevitra lehibe izay. Andeha aloha vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona faharoa, ao amin'ny epistily nosoratan'ny Jaona. Ny bokin'ny Jaona moa dia alohakelin'ny bokin'ny Joda. Alohakelin'ny bokin'ny Joda. Ao amin'ny Jaona faharoa andinin'ny fahafolo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andinin'ny fahasivy vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra mandika lalàna sy tsy mitoetra ao amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka. Raha misy olona mankeo aminareo, ary tsara, raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fotom-pampianarana izao, doctrine zany, aza mampiatrano azy na mirary soa azy avy amin'Andriamanitra. Aza mampiatrano azy na mirary soa azy avy amin'Andriamanitra. Fa izay mirary soa azy avy amin'Andriamanitra dia miombona amin'ny ratsy ataony. Izay mirary soa azy avy amin'Andriamanitra dia miombona amin'ny ratsy ataony. Resaka doctrine zany dia zavatra resahana eto hoe ozy ianao ino atao le ary zany indeny soratra masina be dia be vakina zany to tsy fantatra inona le lohahevitra. Resaka doctrine, resaka fotom-pampianarana. Azonao tsara le zavatra mivakitsika teo hoe raha misy zany karazam-pivavahana na tokon'olona na ataontsika hoe vondron'olona ka mandondombaravara hoe aleo zay mba hitory teny eo aminareo ka tsy mitondra ny fotom-pampianaran'i Kristy dia aza mampiatrano azy hoy ny soratra masina na mirary soa azy. Inona le fotom-pampianaran'i Kristy? Ny fotom-pampianaran'i Kristy dia tsotra ihany. Izay ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahafito amby telopolo, valo amby telopolo milaza manao hoe koa mibebay ianareo ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ahazo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Izay zany le fotom-pampianarana raha atao formule le izy dia hoe mibebaka, atao batisa, dia avy eo mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Tsy mijanona eo fa miasa, manao asa tsara. Vokatry ny fanahy masina dia manao asa tsara. Ary rehefa manao asa tsara ny olona anankiray dia mino izy mananteny izy fa tsy maintsy ho voaray amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Fitiniko le izy mibebaka, atao batisa, mandray ny fanahy masina, manao asa tsara, tory filazany tsara, vavaka ao amin'ny marary, joro vavolombelona, manao asa soa amin'ny mpiarabelona, fady amin'ny farany manantena sy miandry ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Zay ny dikany teny hoe ny hoe adventiste dia avy amin'ny teny hoe advento, zany hoe miandry an'i Jesosy, manantena ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Mazava amintsika le izy dia izay zany le fotom-pampianaran'i Kristy. Raha misy olona zany tsy mitondra an'ireo fotom-pampianaran'ireo ka mandondombaravara any aminao hoe avelao zay mba hitody teny kely eto aminareo, dia hoy ny soratra masina mazava be hoe aza mampiatrano azy na mirary soa azy avy amin'Andriamanitra. Misy mantsy ny fotom-pampianarana hafahafa. Ary androany tsika dia hijery manokana miala tsiny aminao, tsy misorona miala tsiny aminao fa tsy maintsy ambara ny fahamarinana rehetra mba tsy ho tratran'ny mpaminany sandoka na fampianaran-diso ianao ka betsaka mantsy ireo olona milaza fa
Jesosy Kristy dia tsy zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy dia tsy azo ivavahana, Jesosy Kristy dia isan'ireo mpaminany lehibe manamaivamaivana ny fisian'i Jesosy. Ka ny zavatra tiako ambara amintsika androany dia ireo doctrine na ireo fotom-pampianarana mampiavaka ny vavolombelon'i Jéhovah na ny témoin de Jéhovah. Ireo doctrine mampiavaka ny vavolombelon'i Jéhovah na ny témoin de Jéhovah. Misy teboka 10 ireo izay manam-pirofo manambara fa hafahafa ty fivavahany ty ary tsy fantatra marina zay tena tanjony. Ary izany moa tsy hoe manaratsy na manakiana be fatany fa nde ny baiboly ny itsarahantsika azy dia ho fantatsika ny fahamarinana. Voalohany indrindra, tsy mino ny maha-Andriamanitra ny Jesosy ry zareo, tsy Andriamanitra Jesosy aminy. Zay zany zavatra voalohany indrindra ataony raha mampiatrano azy ianao dia tsy mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy zany izy. Tsy mila zany hoe mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Faharoa manarak'izay, tsy mahazo mangatabavaka amin'ny Jesosy. Ny tsika ato amin'ny Apokalipsy dia misy teny, Apokalipsy 12, 20 sy ny 17 dia misy teny hoe avy ary aoka zay rehetra mangetaeta, ary aoka ho avy zay rehetra mangetaeta ary zay mety aoka hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. 20 eny tokoa avy Jesosy Tompo. Fiangaviany zany, fangatahany zany, vavaka tokony atao amin'i Jesosy. Ary na inona ataonareo ny tenin'Andriamanitra dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny teny na amin'ny asa. Zany inge zao dia efa fangatahany. Fa ny zareo zany voalohany tsy mino ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, faharoa tsy mahazo mangatabavaka amin'i Jesosy, ary ny fahatelo tsy mino fa afaka manasitrana na manao fahagagana na mandroaka devoly Jesosy amin'izao androntsika zao. Tsy mino fa afaka manasitrana na manao fahagagana na mandroaka devoly Jesosy amin'izao androntsika izao. Zay zany ny zavatra fahatelo hita taratra andro zareo tsy mino izy zany fa afaka manasitrana. Ngamba mety mieritreritra tsy amin'izao tsondra nga zany fahagagana, tsisy fahagagana. Zany fahagagana zany manamlatsaka avy any an-danitra zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely zany. Tsisy fahagagana zany tsony ary tsisy an'izany Jesosy manasitrana zany fa zavatra amboarina daholo ange reny ataon'le mpivavaka reny. Ary indrindraindrindra koa tsisy an'izany hoe devoly mivoaka zany fa tambatambazana fotsiny le olona dia le fianakaviana siana dia amboarina dia ohatra hoe milamina le izy. Zay zany ny zavatra tena hafa amin'le fotom-pampianarana zareo. Tsy mino fa afaka manasitrana na manao fahagagana na mandroaka devoly Jesosy amin'izao androntsika zany. Tsy afaka mandroaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy zany hoe tsy inono zany le hery le fahefana. Efa ny baiboly miteny hoe zao famantarana zao nanaraka zay mino androaka devoly amin'ny anarako izy dia hivoaka reny hoy Jesosy. Marka 16:15. Faefatra tsy mino ny fisian'ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Marina zany rehefa paradis satany azo ny voizina. Hitanareo mizara an'ireny le boky kely reny izy dia misy sarim-bazaha sambatra be na misy sarina afrikana sambatra be. Tsy mino izy ny fiainana mandrakizay. Ny anazy eto ambonin'ny tany eto ny azo ny fiainana mandrakizay. Paradis satany eto. Nefa baiboly dia milaza fa rehefa maty Lazarosy ao amin'ny Luka 5:20 dia noentin'ny anjely hoy ny antratran'ny Abrahama, zany hoe lasa niakatra any amin'ilay paradis any an-danitra. Le jolaty eo ambony azo fijaliana dia niteny mihitsy mazava be mihitsy hoe ry Jesosy Tompo, tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Dia namaly Jesosy, namaly tamin'ny fifaliana Jesosy tamin'ny mpanantinana hoe anio no ionanao amiko any am-paradis. Zany dia zavatra mahafinaritra zany hoe tena misy rehavana amin'ny fiainana mandrakizay. Aza mety arebireby ianao amin'ny filazantsara ny fananankarena, filazantsara ny fampiroboroboana, filazantsara ny fananany tany, filazantsara zay mitaonanao
zavatra mitonanao amin'ny famirapiratana eto ambony tany ihany fa tsy le mampanatiana ny lanitra. Za zao raha mitory-teny aminao de tena maniry mafy mihitsy mba ho tonga any an-danitra ianao. Ianao io zay ny any tena tanjoko, fa tsy hoe ho lasa miliardera ianao, tsy hoe ho lasa manana tomobile na vilana 4x4 na ataontsika io manana tanimbary be dehibe. Tsara ihany zany, eto io ny adinao eto ambony tany. Karakarao ny ankonana fa zay tsy miany ankonana de ratsy noho tsy mino. Tsara zany hoe mikarakara ny ho avy sy any, fa tsy zany no atao amen'ny fo. Fa any am'izay misy ny aren'ny olona, any am'izay misy ny tahirin'ny olona de any koa ny fon'ny olona. Zany hoe mety ho taraiky any ny ara-panany raha ho variana am'ireo izy. Fa ireo zavatra rehetrarehetra ireo de karazana bonus na fanomezana omen'Andriamanitra atsika raha manompo azy tsika ka tsaolo ny fanjakany sy ny famarinany de anampy atsika ny zavatra rehetrarehetra mandeha ho azy zany. Zany hoe fitahiana, zavatra sotroina, zavatra hoanina, zavatra hotafiana, zavatra hosotroina, mandeha ho azy daholo zany rehefa tena manompo an'Andriamanitra tsika. Fa tsy zany natao loha laharana eo amin'ny fiainana fa le fiainana mandrakizay. Zay mahatonga ny Kolosiana 4:1 saino ny zavatra any ambony. Fadimitsika zao tsy mino fa misy ny afobe na ny elo, fa rehefa maty ny mpanota de vita hatreo ny aminy. Tsy mino fa misy ny afobe, tsy mino fa misy ny afobe. Zay koa zany no olana amin'izy reto témoin de Jéhovah reto na reto vavolombelon'i Jéhovah reto, tsy mino fa misy ny afobe. Ny azy zany de mitovitovy amin'ny katolika ihany hoe misy rehefa maty ny mpanota anankiray de hoe natsony ray nody any aminy na hoe mandalo afandiovana de automatique voavelany eloko le olona. Zay ny azy automatique voavelany eloko le olona de tafiditra madiodio any fiainana mandrakizay. Nefa tsy zay revana voalaza ny Galatiana 5:7. Fa ny Galatiana 5:7 de milaza mazava tsara mihitsy hoe zay afafin'ny olona no jinjaina. Aza mety hofitahana ianareo tsy fa zay afafin'ny olona no hojinjaina ihany koa. Ka dia mailomailo ianao zany am'izay fampianarana rehetra enonao hoe tsy misy ny afobe, tsy misy ny elo, fa lasa mampanara-po, lasa fanarana-po amin'ny fahotana indray zany raha ohatra ka hoe mampirisika anao an'izay le mpitory-teny na le mpitondra fivavahana na le tokom-pivavahana. Fa enina tsy manaiky ny anaovana transfusion sanguine. Tsy manao transfusion sanguine zany zareo na mamindra raha, na de misy olona efa marary ho faty aza ka misy olona salama be amin'ny zareo de tsy mamindra raha izy fa avela ho no faty le olona. Na le olona ao zareo tsy manome raha ho an'izay marary, na le olona marary tsy mandray raha am'izay olona manome fanomezana don maimaim-poana hoe aleo ny rahako zany atao vonjena ho an'ity olona efa ho faty ity. Tsy manao an'izany zareo ka fa avela ho faty eo le olona. Ny fahenina ny arkanjely Mikaela ihany no Jesosy amindry zareo. Zava-dozy zany ahoana moa ny Jesosy no ampitovianao amin'ny anjely? Zanak'Andriamanitra ny Jesosy. Ary nisy feo anankiroa mihitsy aza avy any an-danitra hoe ity no zanako malalako izay ankasitrahako indrindra. Feo anankiroa tamin'ny andron'ny Jaona Mpanao Batisa ary tamin'ny andron'ny Jesosy niakatra teny amin'ny tendrombohitra fiovantare de nandrehan'io feo Petera sy Jaona ary Jakoba. Nandrehan'io feo hoe ity ny zanako malalako izay ankasitrahako indrindra. Izy no henoy. Andriamanitra zany no ny certifie an Jesosy hoe zanany io. Ka ahoana moa ny ampitovianao amin'ny anjely zany zanak'Andriamanitra ve ny anjely? Tsy mitovy mihitsy ny arkanjely sy Jesosy. Favalo ny olombelona de tsy fanahy na tsy manana fanahy fa amina fotsiny. Zany koa zao de efa tsy izy zany. Ny olombelona de fanahy ka. Baiboly ary ny teny hoe ny fanahy zay manota no fatika. Ka ahoana ny ataona hoe tsisy ny tolo aza, ianao ve endriny ny tolo? Tolo aza miteny ny fanahy no maha-olona, ny fanahy no olona. Ahoana indray ary zany fampianarana zany? Fasivy ny temps de la fin aminy de nanomboka tamin'ny taona 1914 raha nanomboka ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny tena izy araka ny Baiboly. Marina zany.
ny tany amin'ny ny faraandro zany e, ny andro farany zany temps de la fin zany, ny andro farany zany. Ny andro farany le tompoka dia nanomboka tamin'ny andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty ary nampanantenain Jesosy fa hilatsaka amin'ny fanahy masina. Mitoera aloha eto Jerosalema ianareo Jesosy fa rehefa afaka andro vitsivitsy dia andraso aloha ny teny fikasany ray fa azo hery ianareo izy amin'ny elatsahan'ny fanahy masina aminareo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo misy an'izay vakio zay. Zay zany ny temps de la fin, amin'ny andro farany Jehova no andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra fa tsy tamin'ny 1914 zany. Misy an'iny olona dia mahita fotom-pampianarana hafahafa mihitsy. Fahafolo farany dia hitsahatra solava resaka fa zay zany ny androany dia ho faranantsika ity fampianarana ity. Ny fahafolo ny baiboliny zareo dia traduction du monde na dika teny tontolo vaovao ary tsy maintsy ny mpiandraikitra ny tour de garde ihany no afaka miinterpréter azy fa tsy ny fanahy masina. Zany hoe tsy miexista, tsy mahazo miditra ny tsihatra, tsisy zany intervention du Saint-Esprit zany aminy na hoe manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina na hoe miankina ny fitarihan'ny fanahy masina fa ny tour de garde na ny loholona ao aminy no afaka mamakafaka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny zareo. Dia io zany no afaka manazava, io zany no afaka mampianatra fa ny fanahy masina zany dia tsy ilaina amin'ny zareo. Zany ny fotom-pampianarana zany ka atao ahoana re? Tsy mahazo manaiky zany hoe mandat ny engagement militaire, zay ny amaranako azy amin'izay fahafolo zay hoe tsy mahazo manaiky na hoe mandat tanteraka mihitsy ny engagement militaire izy. Zany hoe raha misy zany ny fiantsoana miaramila dia aleo maty toy zay anao miaramila, tsy mahazo milatsaka ho lasa miaramila zany ry zareo. Dia atreo indray ary ny fampahirezana nomenantsika tamin'ity androany ity aza raisina ho fanaratsiana, aza raisina ho fitsarana fa ny baiboly dia milaza Jaona voalohany toko faefatra any andininy voalohany, ry malala zao toetra ny fanahy rehetra na avy amin'Andriamanitra zany na tsy. Anjarako sy anjaranao zany midiscernean'le izy le manifestation ny fanahy na ny ireo tranga sy ireo fisehoan'ny fanahy. Mila fatarana satria maro be tsy tamboisaina ry havana ny fisehoan'ny fanahy eto ambonin'ny tany eto ary zany zavatra zany dia mitarika any amin'ny fampianaran-diso any amin'ny faminaniana sandoka, fampianarana sandoka ary ny tena zava-doza dia mahavery tanteraka ny olona ho any amin'ny elo. Tsarovy ry havana fa any amin'ny elo dia misy toerana ratsiratsy kokoa ho an'ireo mpampianatra sandoka sy ireo mpamina ny sandoka ary ny boky ny apokalipsy dia milaza fa amin'ny andro farany ny mpijangajanga, ny mpandainga rehetra ary ny mpamina ny sandoka rehetra dia ho atsipy any amin'ny farimy rehetra fisolo fara. Zany ny fahafatesana faharoa. Ka ianao ary aza manaiky ho azo ny fampianaran-diso fa sao dia anaraka an'ireo mpampiana-diso na ireo mpamina ny sandoka ireo ho any amin'ny elo ihany koa ianao fa arao ny tenin'Andriamanitra marina. Mety mikitikitika ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra, mety mananatra, mety manamboatra fa tiavo ny tenin'Andriamanitra raha mbola mananatra anao satria zava-dehibe zany. Zay zany dia sixième ny pazitika ary zarao amin'ny olona telo zay fantatro ty fahamarinana ty mba tsy ho voafitaka ihany koa ny hafa fa mba tena hitoky amin'i Jesosy ny fotom-pampianarantsika, ny doktrinantsika dia izay fanambara tamintsika tany am-piandohana hoe miorina eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly, eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly zany hoe Jesosy Kristy no ivo ny fampianaran'i Jesosy, ny fotom-pampianaran'i Jesosy no ijoroantsika satria tsy misy olona afaka mankany amin'ny ray hoy Jesosy raha tsy amin'ny alalany irery ihany ka raha te hiditra antsika zany dia tsy maintsy manaraka atsakany sy andavany ny fotom-pampianaran'i Jesosy. Inona le izy teo ary raha fantatrao mba tany soakelany heritreritra ary mialohan'ny amaranana? Mibebaka, atao batisa, mandray ny fanomezana ny fanahy masina, dia manao asa tsara, mihevitra ny hafa, mijoro vavolombelona, mitory teny, mivavaka ao amin'ny marary. Fa dimy manantena fa ho voaray amin'ny fivian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Mino manantena fa misy ny lanitra, misy ny fiainana mandrakizay ary manantena ihany koa fa ho avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra eny Jesosy haka ny fiangonana.